ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabarantsika ireo afaka malalatra ity somafa 20 volana septambra ity ary dia manona fiadanany tompo amintsika ny taratasy voalohany ho an'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaty ambin'ny folo no mofinainantsika ny ry havana. Timoty voalohany toko fahadimy, Timoty voalohany toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaty ambin'ny folo. Fakitsika amin'anan'i Jesosy. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mety tsara velatsy izay nivilian'ny sasany karaha ny ho amin'ny tarifaona izy. Dia olona izay ho teo mpampiana-dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay hitombony. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay antony. Ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona fetafeta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpitsangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianitsy to, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema, araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ny andiny fahadimy ry havana no entina mampahery anao. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mety tsara velatsy. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mety tsara velatsy. Ny didy eto, ny hevitry ny antsoina hoe didy, raha izay ambarany Paoly amin'ny Timoty zanany, ny hoe ny didy. Misy mitovitovy aminy eo ambany eo manao hoe ny lalàna, andiny fahafaly nefa fantatsika tsara fa ny lalàna. Samy hafa eo ny didy sy ny lalàna. Ny vombolana ampiasain'ny Paoly dia didy eto, izay natao tamin'ny teny grika hoe paragelia. Ny paragelia dia izay natao hoe didy dia lazaina hoe teny midina na fandaminana midina na fandaminana piarina na koa filazana hifampitana hoe zao ny fandaminana dia hifampitana. Zany hoe tena vombolana fampiasantsika mihitsy io ry havako malala ny hoe ny fandaminana zany na ny fandaminan-draharaha mikasika ny fanapa-kevitra ohatra. Dia izay ilay atao hoe didy eo. Lalàna kosa dia nomos moa fantatsika izay no ampiasain'ny Paoly amin'ity iny le hoe tsara eto. Fa eto dia ny antony didy zany hoe ny dikan'ny fandaminana ao anatin'ny fiangonana na tsy maninona, ny fandaminana ao anatin'ny fiarahamonina na tsy maninona, fandaminana koa ao anatin'ny fianakaviana. Raha samy ara-pilazantsara ireo dia izao fitiavana ny ao ambadika izay. Fieritreretana tsara ny andamosina izay ary finoana tsy mety tsara velatsy no voizan'izay. Eto afaka malala dia manazava zany ny apôstôly Paoly eto ny teolojia ny antsoina hoe fandaminana. Ilain'ny fiangonana ve ny fandaminana? Ilain'ny fiarahamonina ve ny teny midina andami fandaminana? Ilain'ny fianakaviana ve ny fanapa-kevitra sy ny fifandaminana? Mampita azy. Ny valiny eny. Ny fiarahamonina tsy mba misy fifandaminana na ny fiarahamonina tsy misy rafitra dia baranandry afaka malala. Ny ataontsika hoe tanjon'ny mpanakorotana, tanjon'ny satana zany dia ny fandravana ny rafim-pandaminana mihitsy aza. Satana dia mivoy ny ao ambadiky satana dia fandravana ny lalàn'Andriamanitra. Ny fantatsika tsara fa ny fakapanahy dia fandikan-dalàna. Ary rehefa lasa lavitra izay fandikan-dalàna izay dia mitondra korontana, mitondra tsy filaminana sy miafara amina kao mihitsy ary amin'ny teny grika.
de eo antsika reavako malala no manazavany hoe ny fiarahamonina ara-tsohatra masina na fiarahamonina izy na fiarahamonina iza de fiarahamonina fehezin'ny lalàna sy ny fifampitondrana. Ny toetsainy zay manamarika ny andro farany na ny rivotra mitsoka amin'ny andro farany amin'ny afatry ny apôstôly Paoly io amin'ny Timoty fa amin'ity boky toeperatanatsika ity de nyteneny mihitsy manao hoe any am-parany any olona de ho tsy tia lalàna, tsy tia lalàna izy. Anomia ny teny grika zany hoe milaza toe-panahy tsy tia fehezina, mikomby, tsy tia fandaminana, tsy tia lamina, ary miova tsy zany ny fiarahamonina ainantsika kehitriny. Fiarahamonina zay tsy tia fehezina zany nzahatra mitranga vokatry ny fanabeazana efa leazantsika tao mofon'Andriamanitra izy io hoe vokatry ny fanabeazana hitatsika ny fiarahamonina de tsy manana fifehezantena intsony ary ny olona ary tsy manaiky ho fehezana koa aza hany ka sarotra nandamina hitatsika am'izao fisian'ny valanaretana zao ny tena nahitantsika hoe tsy tia fehezina ny olona eran-tany io tsy tia ny olona ankehitriny intsony zany hoe fehezina, tsy tia ny olona ankehitriny intsony zany hoe teny midiny fandaminana, tsy mety amin'ny fiarahamonina ankehitriny intsony zany. De reavako malala ny teolojia ny apôstôly Paoly momba ny antsony hoe fiangonana, fiarahamonina, fianakaviana, fiombonana kristianina de izy manao hoe zava-dehibe mihitsy ny fandaminana, ny hoe ananana fandaminana. Ary zay no mahatonga Paoly miteny mandrakariva amin'ny Timoty manao hoe amin'ny Tito io efa nytenena manao hoe zao no antony namelako anao tany Kreta mba handaminanao zay mbola tokony ho alamina, zay mbola tsy vita. Ary Timoty de ny rahan'ny koa andamina any Efesosy. Tsy misy fampianaram-ponoana tafita, tsy misy fitezam-pana marina sy mitoetra raha ao anatina korotana, ao anatina zavatra tsy milamina na tokantrano reavako malala, tsy misy fiarina vanina ao anatin'ny tokantrano raha tsisy fifandamina mpivady, tsy misy fiarina vanina ao anatin'ny firenena raha tsisy fifandaminana sy fifampitondrana mazava ao anatin'ny firenena amin'ny lalo toe-karena amin'ny sosialy. No zany de tena ambalan'ny Paoly tsara mihitsy zany tony mahazava-dehibe no tsy hoe fandaminana raha mbola fiarahamonina kristianina izy, raha tsy hoe fiarahamonina fanjakan'ny baroa angasanatry zay tsisy an'izany tsony amin'izao andro antsika izao aniry an'izany. Dia eto zany dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe aoka takatritsika fa matoa misy ny fandaminana na ny ao ambadiky ny fandaminana, ny dika ny fandaminana de ahatonga ny olona hanana fitiavana amin'ny fo madio. Inona ny ifandraisan'ny fandaminana sy ny fitiavana? Dia mazava ny teny zoatra masina reavako malala. Ny fandaminana zay atao zany de mba hahatonga ny fitiavana ho any am-pon'ny olona. Tsy fandaminana manaisotra ny fitiavana any am-pon'ny olona, fandaminana ara-tsoatra masina, fa fandaminana mamelona ny fitiavana any am-pon'ny olona. Reavako malala roa zany ao an-tsaintsika raha andeha ampiahantsika amin'ny tanindrazana ohatra. Raha toka misy fandaminana ao anatin'ny tanindrazana de izao tokony ho fandaminana mitondra ny olona ho amin'ny fitiavan-tanindrazana marina. Fa mampy amin'izay kosa raha ohatra ka tsy mitondra ho amin'ny fitiavan-tanindrazana marina ilay izy de tokony himetra-panontaniana ny amin'ilay fandaminana ara-pilazantsara araka ny tokony ho izy ve sa tsy araka ny tokony ho izy. Zany hoe lay fandaminana de mandray roa zany reavako malala. Tokony hisy fandaminana zay ekeny, fa lay fandaminana kosa tokony ho fandaminana mampifo ny fitiavana, mamelona fitiavana, fa tsy fandaminana mamono na mamotika ny fitiavan'ny olona. Mety misy ange fandaminany hitatsika amina firenena maro isan-karazany zany nandritra ny taonjato faha-roapolo. Nisy ny fahefana tsy rehefesy mandidy isan-karazany nanao teny midina, nanao fandaminana ny eritreretany azy, fa izao namono ny fitiavan-tanindrazana tany anatin'ny olona. Mety misy fandaminana ataontsika koa hoe eritreretin'ny olona fandaminana, fa mamono ny fitiavam-pianakaviana, mamono ny fitiavana ny asan'Andriamanitra, mamono ny fitiavana ny mpiarabelona. Zay mahatonga an'i Paoly manao hoe zava-dehibe ny fandaminana. Fa zao kosa tena tokony fandaminana
ara-pilazantsara io tenenina io araka ny filazantsara amin'ny voninahitra andriamanitra raha manao fandaminana zany tsika rehafako malala dia izao tokony ho fandaminana ara-pilazantsara fa ny fandaminana ara-pilazantsara dia tena ilaina ary mahatonga ny fitiavana agape mihitsy nampiasain'ny Paoly amin'ny fitiavana io tena mahatonga ilay fitiavana madio ao am-pon'ny olona ny olana zany dia izao tsy ny fananan'ny olona fitiavana ny tsy ampy fa ny olana dia izao ndraindray ny fandaminana apetraky ny olona na apetraka eo amintsika tsy ara-pilazantsara na fandaminana mahatonga fandaminana zay isehon'ny fitiavan-tena fotsiny na fitiavam-pahefana takizay tsika eny amin'izao tontolo izao zany rehafako malala rehefa mba manao fandaminana ianao atokantranonao ao miaraka amin'ny zanakao izao ny andaminantsika anaka dia kendreo fandaminana ara-pilazantsara ary tsy fandaminana natao amotika ny fitiavany akory fa fandaminana zay ikoloana ny fitiavany tao ahoana ny fomba ikoloana ny fitiavany zanakao ny tenin'Andriamanitra dia manaova fandaminana ahatratraranao an'izay aza fandaminana mampiasa eza ka zao no izy tsy maintsy ty fa fandaminana tsy fandaminana mamotika ny mahaolona ny olona ny fandaminany filazantsara fa fandaminana mamelona fitiavana mamelona fitiavan-janaka mamelona fitiavam-bady mamelona fitiavam-pianakaviana mahatonga fitiavan-tany ny razana mahatonga fitiavana nasan'Andriamanitra mahatonga fitiavana ny antson'Andriamanitra mamelona fitiavana fa raha fahaolevako malala dia izao ny fandaminana ihany koa na ny fomba fiasa izay atao fomba fiasa fandaminana teny midina zay lazanao azy zay nantsony hoe paragely dia ny faharoa dia izao mahatonga feo an'ny feritreretana tsara zany hoe rehefa milamina tsara i fandaminana ataonao io dia izao miasa amin'ny feo amin'ny feritreretana avela hiasa amin'ny feo amin'ny feritreretana aza mietreritra apôstôly Paoly fa tsy ilaina mihitsy ny fandaminana dia ilaina ny fandaminana satria nahoana nitaiza amin'ny feo amin'ny feritreretana izy fandaminana tena resahana eo dia izao ataove etika zao ny etika atsika momba ny vola zao ny etika atsika momba ny aina zao ny etika atsika momba ny asa zao ny etika atsika momba ny fifandraisan'ny mpianakavy zany rehetra zany dia fandaminana manjary fandaminana zany ary rehefa iainany zany dia tonga feo amin'ny feritreretana madio rehefa tezaina ny olona mana fandaminana manao hoe zao no antsoina hoe asa zao fandaminantsika momba ny asa miditsy tsika amin'ny valo miravo tsika amin'ny 12 miditsy tsika amin'ny 2 miravo tsika amin'ny 9 ohatra fandaminana zany ary rehefa izany fandaminana zany fandaminana mazava ny antony fandaminana ara-pilazantsara hoe ny asa sy ny fandaminam-potoana dia avy amin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia miasa tsy manoko totoa dia izao raha vao tsy miasa izy na manoko totoa dia manenjika azy nyeritreriny satria le fandaminana tsara satria le fandaminana ara-pilazantsara dia mahatonga feo an'ny feritreretana madio hoy filazan'ny Paoly azy ay mifamatotra ny fandaminana na ny fandaminandraharaha sy ny feo amin'ny feritreretana rehefa tsisy fandaminana nipetraka dia tsisy feo amin'ny feritreretana madio fa ny fandaminana ao anatin'izany ny fitezana ao anatin'izany ny fampitambo avao aza tonoana fa ny antsony hoe paragelia koa dia fampitambo avao no zany dia ny fandaminana ny fampitambo avao ny fampitana zahatra maro samihafa dia mahatonga ny feo amin'ny feritreretana madio mahatonga ny feo amin'ny feritreretana miasa aza tonoana fa ny protestanta rehavako malala dia tena manome toerana ny olona manome toerana antsony hoe feo amin'ny feritreretana ny fanamasina ao anatin'ny olona rehefa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy dia manjary manome fahazavan-tsaina azy amin'ny alalan'ny feo amin'ny feritreretana ka mahatonga azy ho tompona andraikitra matoa rehavako malala manome fahafahana be ny protestanta nandeha atoky ny kristianina mihitsy zao efa zay dolo ny kristianina rehetra matoa ny kristianina ankehitriny mivohy ny fanomeza toerana ny fahafahana dia satria mahatoky ny feo amin'ny feritreretan'ny olona izy mahatoky ny feo amin'ny feritreretan'ny mpino izy ny olona tsy mba manana feo amin'ny feritreretana madio dia tsy azo itokisana miandro baiko lava miandro teneny hoe tiany atao hoe marina fa ny kristianina protestanta sy indrindra tsika kristianina vanim-potoana ankehitriny mihitsy na katolika na protestanta dia efa samy resy lahatra fa zao fiasan'ny fanamasina ao anatin'ny olona dia manova amin'ny feritreretan'ny olona
ka mahatonga ny fieritretana ho madio ka manaitra ny fietsiny hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny baiky ny fanamasina. Noho zany dia izao io feo ny fanamasina io izay manefy ny fotom-pisainan'ny olona ka mahatonga azy hana feo ny fieritretana madio dia miasa mibaiko azy, manitsy azy, mitaiza azy. Ary io no enony, io no maha olon-dehibe azy. Zay no mahatonga ny kristianina ankehitriny tsy mitondra olona, tsy mitondra kristianina tahaka ny zaza ka hoe atoro daholo hoe A, B, D, U sy ny sisa rehetra, fa mamela fahafahana ny kristianina ho tompona ndraikitra amin'ny finoany, mandray atana ny finoany noho io feo amin'ny fieritreretana io. Noho zany dia hoy Paoly eto manao hoe tandremo tsara ry Timoty, fa ny antony ny atsotsika hoe fandamina, fampitam-baovao, fomba fiasa, zay rehetra mety fandaminantsika amin'ny fomba fiasantsika hampilamina ny fiarahamonina dia mikolo mba hananan'ny olona feo amin'ny fieritreretana madio tsara ka tonga azy ho baiko ny feo amin'ny fieritreretana, fa tsy olona hoentin'ny filana, baiko ny nofony, baiko ny fahatezerana, baiko ny filany ny anoanany satria nona, satria misavatra ilaina totrany dia atototrotony zany, fa ny feo ny fieritreretana madio maniraka azy na mandrara azy na manitsy azy. Fandaminana revako malala dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa mitondra antsika ao amin'izany feo ny fieritreretana madio zany. Ary farany indrindra apôstôly Paoly manao hoe ny fiampitam-baovao, ny fandaminana, ny fahatelo, farany indrindra manao hoe matoa misy an'io koa eo anatin'ny fiangonany dia mba hahatonga ny olona anana finoana tsy mety tsara velatsia. Ino hoe finoana tsy mety tsara velatsia? Le hoe mino mety tsara velatsia raha tsy tena mino. Zany hoe hahatonga ilay finoana tena izy, tsy sarotsarom-pinoana. Zany hoe ny fandaminana atao dia mahatonga olona mahatonga kristianina, mahatonga mpino hanana finoana tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsia. Ravako malala raha mitenitsika eto hoe finoana dia tena finoana moa nampiasain'ny Paoly azy eto dia milaza hoe lay fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy lay hoe toetra mahatoky loatra, fa tena lay fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Pistisy, lay tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany hoe lay finoana zay ateraky ny fahatokiana an'Andriamanitra, ateraky ny fiainona ny tenin'Andriamanitra mihitsy koa aza. Dia Paoly manao hoe ny fandaminana zay na ny lafin-javatra maro samihafa ataontsika ho fomba fiasa anatin'ny fianakaviana dia fandaminana raha mipetraka tsara pilazantsara io dia tokony hitondra olona ho amin'ny finoana, fa tsy fandaminana mamono ny finoana. Angaha pastera misy fandaminana mamono finoana dia eny tokoa. Rehefa misy fandaminana mamono finoana rehefa tsy mifanaraka amin'ny filazantsara, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mety manimba ny finoana izy. Be dehibe loatra antsika anatin'ny fiarahamonina, be dehibe ny zavatra niaina teto ambonin'ny tany, nisy lazaina fa fandaminana nefa namono ny finoan'ny olona an'Andriamanitra. Misy rafitra petrakitsika anatin'ny fiarahamonina any fa mamono ny finoana. Misy didy mpanjakana ohatra teto ambonin'ny tany namono ny finoana. Raha tsy resaka ny fanenjena teto Madagasikara sika, misy didy mpanjakana, misy fandaminana everiny fanjakana ho mety nefa kay mamono ny finoan'ny olona. Ravako malala ny fandaminana atao raha kristianina no mitondra, raha kristianina no miasa, raha fiangonana no manao mandamina raharaha dia tokony izao mikendry mitondra ny olona ho amin'ny finoana ave sa mamono ny finoany. Avako malala ina ny hevim-panary avako reto zavatra roa lehibe reto. Zava-dehibe ny fanananao saina ny men'Andriamanitra. Ny saina ny men'Andriamanitra ny mahatonga antsika anana fandaminana. Fandaminana izay resahana eto ny didy dia asan'ny saina aloha voalohany. Mazava ho azy asan'ny saina sy ny fanamasina. Asan'ny saina sy ny fanamasina. Zany hoe ny fandaminana atao dia fandaminana mifamatotra amin'ilay vina, amin'ilay zavatra tiana ale. Dia manana ary avako malala mety teza ho tarihin'ny fanamasina amin'izay mety ho volavolain'ny sainao, andaminanao ny asanao. Araka ny tenin'ny boky Noabolana hoe ny fahaizanao miady, fahaizanao mandamina no entinao miady. Manana fandaminana. Raha tianao no tonga an'izao ny zanakao, raha tianao no tonga an'izao ny fiainanao, raha tianao no atao an'izao ny fiangonana, raha tianao no izao mitaky fandaminana zany. Dia mety teza tarihin'ny fanamasina. Mety teza tarihin'ny fanamasina ary manana fandaminana. Tsy misy tanjona tratra tsy misy fandaminana, tsy misy fiarahamonina milamina tsy misy fandaminana, tsy misy fiainam-panahy mitombo tsy misy fandaminana. Meteza le afaka malala lamina
ho tariny fanamasina fandaminana mifanaraka amin'ny fitariny fanamasina maireza re avako malala manana an'izany toetsaina entitra zany ianao fa ny faharoa de zao re avako malala ny toetsaina tariny fanamasina io fa izao ny fitariny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ity ny tokony ho aloha satria ny soratra masina dia fanamasina de mamerina atsika ny soratra masina mandrakariva ny sola scriptura ho tsika manao hoe eo ny voalohany ny fitarina amin'ny tenin'Andriamanitra zany ny tenin'Andriamanitra mihitsy no ahafahanao manao ny fandaminana bakeo ny tenin'Andriamanitra tsara iny ny tenin'Andriamanitra ny fandaminana tsara in'lay filazany tsara io tenen'ny Paoly io filazany tsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra zay no ny tsara ny fandaminana ataotsika fa tsy zavatra vokarin'ny saina fotsiny na vokarin'ny filozofia na vokarin'ny siansa na vokarin'ny communication zay malaza ny vampitoana ankehitriny no andaminana ny fenatokantrano na andaminana ny fomba fiasanao fa fandaminana bakeo ny soratra masina ary tariny fanan'Andriamanitra reto ary ny vahaolana riavako mahireza ny vavaka ny manomenao fahazavan-tsaina ny vavaka ny manampy anao atakatra ny sitrapon'Andriamanitra mahireza ny vavaka falakisika tompo misoranao zahay fa nampianarinao anay tamin'ity teny zay novakina teo ty azonay fa ny fiarahamonina ny fiangonana ny ankohonanay fikamana misy anay eo aminao de nataonao ilamina ary ny fandaminana sy ny fomba fiasa rehetra zay ao anatin'izany fiangonana sy fianakaviana misy anay zany de tokony mampitombo sy mampivelatra ny fitiavanay manadio ny feo ny fieritreretanay ary mampandroso ny finoanay tompo nanome anay saina ianao nanome anay fosy fanahy koa ary ny fanahinao masina no mitarika anay ny teninao no nitaizanay sy fianaranao anay de ampianary ray tompo mba hayandanina amin'ny asanay fa Andriamanitra ny filaminana ianao fa tsy ny fikotranana tsy mampitombo anay ny fikotranana tsy mampadio ny feo any fieritreretanay ny fikotranana tsy mampivelatra ny fitiavanay ny fikotranana mampihena ny finoanay koa mampianaranay tompo hayandamin-draharaha na eo nivon'ny tokantrano io na eo nivon'ny fiangonana io na eo nivon'ny firenena io fa ny antony fandaminana sy ny didy ho ianao de mahatonga fitiavana mahatonga feo any fieritreretana tsara ary miteraka finoana tsy mety tsara velatsy de tario ny fahendrenao zay tompo de ny fahendrenao manomboka eo amin'ny fahatahoranao zay mijery ny asanay sy ny tsaranay no Jesosy Kristy zanakao amen